Miarabantsika tsirairay avindray tsy ty talata fa 8 volana jolay ity. Tonga amin'ny fandraisana mofinaina indray sika ka dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany hiaray vavakisika. Ry tompo tianay eo misaotra anao zahay fa mbola meno tompon'andro indray fa anay mandika ny teninao, menao an'izao tontolo andro izao zahay mba mosahana ny fahasoavanao. Ny anerinay dia mba ho fantsona hitahina ny hafa ihany koa izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao Kristy ilay torian'ny filazantsara. Kristy ilay torian'ny filazantsara. Nalaina amin'ny Jaona 1:12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Hatramin'ny andron'i Paoly ka mandraka ankehitriny dia samy natsoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina na ny jiosy na ny jentilisa. Hoy izy hoe satria tsy misy fizantavan'olona amin'Andriamanitra. Matsapa ny tena no mpitrosa tamin'ny Grika sy ny Barbariana sy ny jiosy koa i Paoly, nefa tsy adininy mihitsy ny tombontsoa nanao ny jiosy mihoatra noho ny hafa. Toy izao manko ny soratany momba izany. Fa tsy menatra amin'ny filazantsara hozy izy fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino an'izany. Amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ny amin'io filazantsara io izay sady natao an'ny jiosy no natao koa an'ny jentilisa no nitenenan'ny Paoly hoe fa tsy menatra ny filazantsara ao. Vitsy ny mpitandrina mahatsiaro ny tenany voahandro sy hiasa ho an'ny firenena jiosy, kanefa tsy maintsy toriana amin'ireo izay natao ankilabao ela loatra koa ny afa-tsy ny famindram-po sy ny ony fanantenana amin'ny Kristy. Rehefa toriana amin'izao andro faran'izao ny filazantsara dia netsika mpanompo maro andray anjara amin'ny fitoriana manokana ho an'ny jiosy meli-patrana eran'izao tontolo izao Andriamanitra. Satria miray feo ny testameta taloha sy ny testameta vaovao amin'ny fanambarana ny fikasan'Andriamanitra mandrakizay, dia maro ny jiosy hahita izany ho toy ny fiposaky ny famoronana vaovao dia ny fitsanganan'ny fanahy amin'ny maty indray. Rehefa tsinjony ao amin'ireo pejin'ny testameta taloha Kristy izay torian'ny filazantsara, rehefa hita ny baribary ao amin'ny testameta vaovao ihany koa ny fanazavana testameta taloha, dia hifoha avy amin'ny toromasina izy ka hanaiky an'i Kristy ho mpamonjy izao tontolo izao, dia ho tanteraka aminy ilay teny hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany, mba ho aminao ihany koa, ianao anie azo hery avy amin'ny fanahy masina ka hatsapa fa efa zanak'Andriamanitra ihany koa, ka mino azy sy mandray ny anarany. Amen. Ry rainay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao izay manome an'izany ny teninao izany ao aminay, mamposaka amin'ny fahazavanao ary mandray anay ihany koa ho zanakao, na dia anatin'ny tsy famendrehanay izay, na dia anatin'ny akelin'ny finoanay misalasala isan'andro, ianao kosa dia tsy mitsahatra manome fitiavana, tsy mitsahatra mamoraka ny fahasoavanao aminay. Mangataka aminao zahay mba hamindra fo aminay, mangataka aminao zay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, ka ho feno fanoloran-tena anie zahay ary ho hery manavao ny hafa ihany koa ho tonga ao aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.